Akory ina vavanareo. Ino maintonareo reto? Ravin-jirofo. Ravin-jirofo? Izy jiaby ty? Atao inona? Ha? Atao esasy. Ah, itony andrahoana? Anaovana menaka? Ay, dia amidy zany io? Dia ohatrinona ty iray gony ty? Manao akory ianao? Salama. Ina vaovao? Maninona reo mianaka zany? Mitsipinona reo? Tsipinona? Karetsika. Ino karetsika zany? Ravininona reto? Le karetsaka ravina jirofo. Rehefa maina izy ty dia mitsana ohatry zao. Dia io no rofona zany fa anaovana huile essentielle. Io zany no andrahoana anatin'le alambiky dia anaovana huile essentielle. Dia le miraraka iny ny alaina loza zao fa mbola tsy azo kitihana ravin'le jirofo satria hamoy io jirofo io manomboka amin'ny volana novambra, desambra hatrany mois de mars any zany dia tsy azo kitihana dia aoriana an'izay dia ny ravin'le jirofo mihitsy koa no alaina anaovana amin'ny, tsy zay? Amin'ny dia anaovana huile essentielle. Rehefa mizaka zany zay ty hoe karetsika ty zay, vola izy ty saotra? Tsy lainga aloha manala ny jirofo an'ity tanàna ty na ny faritsy ty zay ale misy jirofo daholo. Tena asa manao le jirofo ty. Zao koa ny fomba hikarakaran'olona azy rehefa izy zany miandro olana dia asiana ohatrany hoe zezika karazana compost moa zany fa le ahitra manodidina ihany no atao eo. Zao fikarakarana ny jirofo aty anala ny jirofo aty. Fampizarana amintsika zava-misy. Le resaka jirofo izy ty tena efa amanjato taonany no efa nisy taty Madagasikara. Hazo nampidirana izy reto fa raha tena mijeritsika zao ohatra ty raha mahita tsika misy efa mainamaina mitady ho faty zany le fotony. Raha ny voalazan'ny Eurostome aloha dia teo amin'ny 100 taona no nampidirana ny jirofo teto antsika tamin'ny zany hoe tany amin'ny taona 800 tany hoany. Fa milaza reo olon-dehibe aty an-toerana fa mihoatran'izay 100 taona zay zany no nidirany reto hazo reto teto amintsika. Zany hoe tany hoany amin'ny 200 taona lasa raha fanazavan'olon-dehibe aty amin'ny faritra analan-jirofo. 200 taona zany reo. Dia izy koa tsy azo tapahana hoe misy maina dia ho tapahana fa ilainy le jirofo vaovao zany ny fisina ao dia tsy azo tapahana. Zany koa ny arovana mahatonga ny reto hoe rarana ny manapaka jirofo atao anaty alato. Fa raha vao tapaka iny zany dia lasa maty le jirofo. Tsy azo tsiponana karetsika.